Ravana malala, anio no andro farany amin'ity taona 420 ity, ary dia zava-dehibe no azontsika mifampitory teny toy izao ary koa miaino ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay anehoanany amin'ilay Jesosy Kristy mba hamafisina tsara aminao ny amin'ny ireo anjely sy Jesosy Kristy ahoana marina ny amin'izany. Iaino ny tenin'Andriamanitra sika ary koa ame izany sakafom-panazany ho antsika amin'izao farany taona izao. Ho aminareo izay olona voantso manalo amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Talata 2 Desambra 2022 imanjinantsika no hevitra manao hoe manetry tena ny mpino. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Aleloia! Midera Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay famindram-pony. Izy no malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah, na mahatonina ny fiederana azy rehetra, sambara izay mitandrina mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy eo araka amin'ny fankasitrahanao ny olonao, vangeo amin'ny famonjenao aho, hahitako ny soa azo ny voafidinao, hifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao, iraviravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io,
Andriamanitra mita ianao, notahinao zahay, tratro andro farany amin'ity taona 2022 ity. Ary tsy misy manakina anao izany tokoa no ny herinao sy ny asanao. Le anao le Andriamanitra mahagaga, mahatsiaro sy mitsiny sy mamonjy miaro anay. Misaotra anao zahay, ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay. Fa afaka manavao anay ianao, ary azony mijoro vavolombelony koa amin'ny fotoana rehetra. Tompo, midera sy mankalaza me voninahitra anaranao masina zahay. Noho ny fahadisoanay koa tompo dia mahatsiaro ny tenanay zahay. Mifona aminao, mamindrafo aminay, mamelany erikay. Ny amin'izay nataonay hatramin'ity taona 2022 ity, ifonanay anatrehanao Jesosy. Reo otana nataonay na fantatray na tsy fantatray, ifonanay anatrehanao. Ary dia mino ny famindramponao zahay. Tratra zao andro farany amin'ity taona ity, azonay hiatrika ny taona vaovao indray raha sitraka ao. Raha pitso, azonay maneho ny voninahitra ao, aizanay mametraka hatrany ny fiainanay, fa Andriamanitra fitiavana ianao. Dia mivavaka aminao zay mangataka fananao masina, ny amin'ny Mofonaina nomeno anay, ho fahazavana sy fanazavana anay, ny amin'ilay Jesosy Kristy sy ny anjely, ka azonay mafantatra ny tsara. Mitenena Tompo, fa vonintiana anao zahay. Aminaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny Mofonaina omenantsika revana amin'izao faran'ny taona izao dia amin'ny epistilo an'i Hebreo. Hebreo toko voalohany, manomboka ny 15 ka hatramin'ny 710. Mivako toy izao anaran'i Jesosy. Fanjelizany mba nilazana hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany, ary koa izaho rainy, ary izy ho zanakao. Ary raha mitondra ny lamato ho amin'izao fiainana izao indray, dia ho izy. Ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohako eo anoloany. Ary ny anjely dia lazana hoe, izy manao ny anjely ho rivotra, ary ny mpanompony ho lelafo. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe, ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay dory. Ary ny te-piaitsiana no te-panjakanao. Tianao ny fahamarinana, fa halanao ny heloka. Koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao, efa nanosodiloilo fifaliana anao, mihoatra noho ny namanao. Ary zao koa, ianao Jehovah, tany aloha nanorenanao ny tany, ary asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levona fenao no maharitra, ary izy rehetra ho rovotra toy ny fitafiana. Ary toy ny lamba no amalonanao azy, dia toy ny fitafiana ka hovany izy. Fa ianao no tsy miova, ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Fa anjely izy no mba nilaza any hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotra ao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra, ny raha nanao fanompoana ho an'izay andova famonjena. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao hatrany ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay efa nitondra ny fiainanao, ilay tonga monjy ianao, ilay efa nitady ianao, ary raha tonga anao hatratra izao andro farany amin'ity taona 2022 ity. Mofonaina vakina tamintsika teo ry havana, Hebreo toko voalohany, ny 15 ka hatramin'ny 710, izay milaza ny fampitahanan' Jesosy Kristy sy ny anjely. Izao ny toeto, i Jesosy Kristy ambony noho ny anjely, satria zanak'Andriamanitra izy. Zanak'Andriamanitra izy. Verimberina matetika eto ry havana ny fampitahanan' Jesosy Kristy amin'ny anjely. Ny mpanoratra, ny epistily no amafisiny izany, mba hanitsinan'ny kristianina jiosy, izay diso nanome haja manokana ny anjely, ka nila anadino ny asa-pamonjena vitan'i Kristy. Asongadin'ny mpanoratra amin'izany ary, fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Izy rery ihany no ambara amin'ny mpanao salama hoe, zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Ny anjelin'Andriamanitra dia tsy mba nantsoina amin'izany anaran'izany, fa nasian'Andriamanitra iankohako anatrehany. Ny dikany hoe anjely dia mitondra hafatra, fanahy, rivotra. Arak'izany, ny anjely dia fanahy noforonina hanompo ny ray sy ny zanaka. Asian'Andriamanitra manompo an'i Jesosy Kristy, izay mipetraka eo amin'ny seza fiandranana mandrakizay doria. Men'Andriamanitra ny fahefana rehetra. Ry havana malala, izany ilay Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra izy. Ary koa, mipetraka eo tanan-kavanan'ny ray izy, ny 120. Mipetraka eo tanan-kavanan'ny ray izy. Tsy manana toerana eo amin'ny tanana kavanan'Andriamanitra ny anjely. Jesosy Kristy irery no nomen'Andriamanitra izany toeram-boninahitra izany, sady nataony andresy izay rehetra manohitra ny teny sy ny fikasan'Andriamanitra. Amafisiny eto indray, fa ny anjely dia tsy inona fa fanahy nirahana
hanompo an' Jesosy Kristy. Mandray ny endriky ny tian'Andriamanitra hoentina izy. Tsy milaza nefa zany fa mpanompontsika izy ireny, fa ny ran'Andriamanitra kosa anao fanompoana ho antsika. Noho izany dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany mivavahantsika. Izy no any lalana tokana ahafahantsika mandova fahasambarana marak'izay any an-danitra. Ry havana, mihinanao amin'izao farany taona izao zany. Aizanao mitoetra amin'ny Jesosy Kristy. Aizanao manara-tia an'i Jesosy Kristy. Aizanao manateraka ny sitrapon'i Jesosy Kristy ny amin'ny fampianarana rehetra izay ataony amin'ny soratra masina. Ka hoentinao amin'ny taona vaovao indray izany, hamafisinao amin'ny finoanao fa Jesosy Kristy no Andriamanitra, io ilay zanak'Andriamanitra tonga monjy ianao, hitady ianao, raiso izy ao am-ponao. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny Mofonaina ny meno anay izay milaza fa i Jesosy Kristy dia mbola ambony noho ny anjely amin'ny fampitana izay natao. Zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy ary mipetraka taraka havana andray izy. Mivavaka aminao izay Tompo, ny amin'ny asa omeno anay velomanay. Hamelomanay ny ankonanay indrindra izay nomenao. Ianao no hanavaonay hatrany amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa mba hisian'ny fifaliana sy fihaizana mandroso tsara amin'izany. Mivavaka aminao izay Tompo, meo asa ireo mitady izany. Mivavaka aminao izay ho an'ireo marary. Mila ny vavakay. Tompo, atsoro ny tananao, anendry ny rofo sy ny aretina rehetra. Mitohany ny asa fitsaboana momba ny fitahianao ireo mpitsabo. Atanjao ireo azony manjo, ampio ireo marefizokiolona sy sahirana. Mitahihany amin'ny hazakazaka ataonay, ka ampirezinao anay amin'izay ataonay sy ny fikasana tsara rehetra, ny fianarana, fitaizana tao. Ary amin'izao farany taona izao, anaovanay izany ampifaliana, kanefa koa eo ambanin'ny fatahoran'Andriamanitra, ka tsy afona saraka anay anao Jesosy ny amin'izany. Amarananay ny taona 422, hitsenainay ny taona vaovao 522 raha sitraka ao. Dia aperika feo ny ampelantananao fiainanay rehetra, ho tahinao, ho arovanao, ho ny tantaninao. Ianao ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay, ilay mpanavotra anay, anaovanay izany vavaka izany. Sady efa nampahantrany koa ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafany amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrana totry ny aran'i Jesosy Kristy. Hitasy hiaro-nareo anie ny Tompo. Hijerinareo ankamoram-po anie ny Tompo ka hiantra nareo. Andrainareo amin'ny kazavam-po anie ny Tompo ka menareo ny fiadanana hatramin'izao ndraiky ao mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.